amen. Jesosy tokoa no manana an'ilay tsara lavitra ho antsika. Azo antoka ny famonjeny, azo antoka zany ny lohateny ty hira ity izay natokana ho antsika mpiara-miasa ito amin'ny radio Azitsy mihitsy izy ity fahalohateny, ary ho anao izay manaraka ihany koa izao fandarana manokana izao. Azo antoka, vizay manana